fampanantenany dia miara-mahitsika am'izao fotoana zao fa tsy misy fa tipitopy kely madinidinika no atao fa ny tena fahasombana goavana de jerepotsiny asa inona no antony zay le tsy fahaiza mitantana zay ary ny anankiray fahatelo farany dia ny resaka karazana endrika fandrendrehana saim-bahoaka manodidina nyity resaka SMGD, CUA, izany nindram-bola tany amin'ny KNAPS, ny ziparka oravana, ovidin'ny SMGD ony rasa moa ny teneniny tam'zay. Zay no nambarany teo anivon'ny fivorian'ny mpanolo-tsaina tany aloha tany hoe rasany ziparka, zay zavatra tiako mariny etony fa tsy marina. Tsisy rasa nataonareo izany tena satria mbola miexista, mbola misy zany société ziparka izany. Dikan'izany tsy ny rasy tenareo le izy. Aloha de mandainga ary tsy marina ny voalazan'Andriamatoa be ny tanàna. Indemnisation na hoe fanonerana no nataony ary fanonerana no terena. Fanorenana nandeha tamin'ny didiny Besandry, niainga tamin'ny didiny Besandry hoe ity no omena anareo de miala ianareo. Ny tena tiako atongavana dia mitohy amin'ny resaka efa nataoko teto volana vitsivitsy lasa zay no mahakasika ny atao hoe toky. Inona ny toky omena ireo mpampiasa vola na eto atoerana na mpampiasa vola vahiny fa tsy io anaovandra ra-padango na anaovandra pimamba zany orinasa zany. Inona ny toky omena an'ireo mpandraraha reo na mpampiasa vola ihany koa fa tsy ho alain'ny fanjakana na ho alain'ireo milaza azy fampitondra hatramin'ny fananany izany orinasa natsanganao izany. Tsy resahana tsony resaka faneriterena araketra. De zany mahazo an'le mpandraraha malagasy am'izao fotoana zao tsika miteny zao. Dia nilaza ny be ny tanàna ihany koa omaly fa ao misy le atao hoe continuité de l'état na de l'administration. Andriamatoa be ny tanàna raha nisy fanarahana marina natao tamin'ny andro ny PDS ny asin'Andriamanjato dia tokony hitohy foana zany fiaraha-miasa zany. Tsy ho resahako ny andro ny tondrany ny be ny tanàna Lalora Valomanana. Fa raha ny resaka continuité de l'état ianao ka nisy convention sy contrat ny fanaovan'ilay orinasa ny tantana teo aloha sy ny commune urbaine Antananarivo izay mandalo daholo na be ny tanàna na PDS tokony hitohy foana zany mandra-pahatapitry ny fempotoana zay voafaritra sy voasorata tao anatiny zany fanarahana zany. Dikainareo zany de efa fitahana indray le vahoaka. Akoatra ny fanapotehana ny orinasa malagasy de fitahanareo mimponina Antananarivo de misy kajikajy ataonareo ao ambadika ao, rarahanareo mianakaviny ao, afenina hoe iza moa zany ny actionnaire ao anatiny zany. Raha ny vali teny nomeny maly namana faniry sy kainy tsy nahitana taratra mihitsy hoe tena ny commune zato isan-jato ange zany orinasa SMGD zany tsy hitanao taratra tany zany satria mino moa fa any amin'ny hotera tany nametrahana zany satria société anonyme avec conseil d'administration no endriky izany société izany. Fa mino ary manantena fa rehefa tena miverina amin'ny atao hoe tany tandalana isika ty Madagasikara ty dia tsy maintsy hivoaka ny marina mahakasika an'izay satria raha eo anatin'ny maro zany raharaha SMGD volany ramina tany amin'ny KNAPS fifandraisan'ny SMGD sy ny commune tena petra-bolan'ny commune zato isan-jato marina ve no ao sa karazana fanodikodinana sy fandrendrena saim-bahoaka sy fanjanahantsaina toy ny fanaony rehetra ihany fanaon'ireo olony mpitondra am'izao fotoana zao reo misy eto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Iny tsetsatetsa tsy aritry ny namana fanira araka ny teniko teo fa de nirariana dia hoe mba tsy ho ela de hiverina am'izay any atao hoe état de droit zany ity Madagasikara ity ka nizaniza teto amin'ny firenena na aviaiza nizaniza na avaniza na namaniza ka nanao ny tsinety de mandray ny valinasany avokoa. Ka ny ao anatin'izay ihany koa dia aza mieritreritra mihitsy fa ho mandrakizay ianareo na milaza ary moa Andriamatoa be ny tanàna hoe mbola hirotsaka hono izy amin'ny fotoana manaraka. Aza mieritreritra mihitsy hoe fa ny vahoaka koa tsy adala. Eo indrindra ny tena netanana ny vahoaka hoe raiso atanana no avinareo ry vahoaka. Tsy ho an'ny vahoaka n'Antananarivo ihany faniry fa ho an'ny malagasy ray manontolo tena tsy akanavaka mihitsy hoe manana andraikitra isika. Hatria hita miariary am'izao fotoana zao fa de tena manana andraikitra ao anatin'izao zava misy mitrango zao tsika na de voainga anara
no nankalaza ny fa 5-7 taona satria mbola tsy tety moa ny tenako andro vitsivitsy ny nankalazana zany 29 mars 1947 zany mampalahelo de sanatry mivava to raraka tany fotsiny ve ingane mba tsy ho zay zany hoe sakrifisy izany tena hoe raha latsaka tam'ireo ray aman-dreny ray aman-drenitsika niady nitolona ho an'ny fahafahana teo ambany vahoany sy mifangejany ny mpanjanaka frantsay zany tsy ava misy nefa am'izao fotoana zao dia sika malagasy no mifamitaka isika no mifamono ary na tsy misy ara ny mifamono ny vantana mety misy ihany zany raha isaina raha ampitahaina ireo namony ainy tam'izany tolona manodidina ny ady ho an'ny fahaleovateny zany mety mbola vitsy lavitra no ny maty akolaka maty mivantana no ny fahantrana no ny tsy fafahana mitsabo tena no ny antony maro no ny tsy fahaiza mitata ny mpitondra am'izao fotoana zao satria maty tsy moramora any ambadika mangingina tsisy mahita any le malagasy mila mandray andraikitra isika malagasy mila tonga sika mifidy any andraikitra tsika sy aditsika ary tsy avelatsika andalo zany zotsika zany hoe tompona andraikitra isika rehefa tsy mandray anjara am'zany fifidianana zany satria avelatsika anjaka ny mpitondra zay mpanao ampimamba sy mpanao rapadango iateo toy izao misy am'izao fitondrana ankehitriny zao zay ny makasika an'iny tsetsatetsatsiaritra manodidina ny fitantanana ny tanàna Antananarivo iny fa ny zava-dehibe anisan'ny tena tiako idirana androany namana faniry dia eto moa tsika am'y rahalahy no ping-pong kely eto any paraky ny teny na fiteny fampidirana natao ny namana faniry teo dia nisy ny fanadiadina natao nandritry ny fotoana lavalava manodidina ny atao hoe fampiasana ny volam-panjakana amin'ny ankapobeny ary anisan'ny anankiray am'zany ny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana izay nahitana tsy fahatomombanana ary mipetraka amin'ny fanontaniana hoe eo anivon'ny ACC io tiako ambary io tiana ampahafantarana ny rehetra na fampatsiahivana ty fa mihina fa fantatry ny rehetra zany dia ao zany no misy an'ireo le atao hoe mpitsara avo sivy mianada mpanolotsaina avo moa mpanolotsaina avo sivy mianada izay karazany hoe mpiandry miandry ary manaramaso ny fanarahana hoe fanaraka amin'ny lalam-panondrenana ve ny asa na ny lalàna avoaka aveny amin'ny parlemanta sy ny satsokajiny tsy hita detay am'izay fa izy zany ny tena faratapony raha resaka hoe rafi-pitsarana no jerena dia eo indrindra ny mahagaga sy mampametra-panontaniana satria efa nitrangy zany zavatra any tamin'ny ireo mpikambana teo aloha tany alohany volana marsa 2024 zany dia misy ny atao hoe fanovana ao anatin'ny règlement intérieur zay voasoratra ao de hovanatra any hatrany asa inona no antony fa ho avy am'izay tsika rehefa avy eo dia tonga reto ekipa vaovao reto taoriana ny volana marsa 2024 fa mbola nanova ihany koa izany voasoratra tao anatiny zany fitsipika anatiny na règlement intérieur zany tonga de hiditra amin'ny atsipriany raha ohatra ka iarahantsika malala fa androm-panjakana anisan'ny goavana sy lehibe zany ACC zany de efa misitraka izany mazava ho azy mifanandrify am'zany ny karama ny tambo-karama ary misy an'ireo atao hoe avantage en nature izay efa isitrahany izy ireo mihoatra noho ireo androm-panjakana hafa sy ireo karazana atao hoe organisme public hafa ny zavatra mampalahelo anefa de izao araky ny hitatsika eo amin'ny écran eo dia misy an'ity vola be tsy toko tsy foroana hita amin'ny hoe programme d'emploi du compte 67-70 io mahakasika ny fifidianana io fa mbola ny atsipriany mbola hoe tsika eto amin'ny manaraka satria ny fotoana voafetra ihany efa fohifohy ny fotoana ahafahana mijanona eto am'izao plateau izao dia mahakasika ny compte 67-70 io izay mikasika manokana ny fifidianana mitentina 1,460 millions d'ariary zany hoe manodidididina ny any amin'ny 7 milliards mahery FMG any fanontaniana mipetraka voalohany dia misy ao anaty farankisosiny hoe élection fanontaniana mipetraka aloha ho an'ny mpitondra fanjakana sy ho an'ny anivon'ny ACC hoe misy
élection na fifidianana eritreretina ho atao nga am'ty taona ity satria raha hitantsika am'izao a de vola tsy toko tsy foroana reo atombontsika amin'ny compte fandanina moa rehefa mitomboka amin'ny 6 le compte de compte ny charge zany a dia fourniture article de bureau 10 millions d'ariary consommable informatique sy ny sisa de anjaranareo mpijery sy mpiaino no mijery hoe misy sivy izy no mpikambanao ny élection tsy isy am'ty taona ity raha ny fahalalana iazy de tsy misy élection prévu araky ny teniko teo fomba ahoana loatra no ahitana vola be tsy toko tsy foroana ao anatin'ny fangiry firiny vahoaka sy ny fahantrany vahoaka araky ny teniko teo efa manana ny karama atao hoe mihoatra noho ny normal le ianareo na mihoatra noho ny saza torak' zany ny andaminité izay ianareo ihany no mamaritra azy ao anatin'le règlement intérieur tsy resahana itsona ny avantage nature izay tsetsatetsa tsy aritra fa mahakasika ny resaka ataoko hoe botay ana gaza fotsiny tsy ao anatin'io compte io zany resahako zany ny fandanina amin'ny resaka entona fandrehatra rehefa atao kajikajy ny isan'ny botay ana gaza laninareo anatin'ny heritaona dia manodididina eo anenanela ny 300 tavoangy sy 400 tavoangy de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe sao de mba tsy rariny e sao de mba tsy mety e tsy hitanareo ve ny fahasairana-bahoaka am'izao fotoana zao tsy hitanareo ve ny ataoko hoe efa tombo ny anananareo araky ny teniko resaka karama sy tambo karama teo dia mbola hoe misy an'zany resaka botay ana gazy zany a rehefa avadika isany zany hoe araky ny teniko teo le sora-bola ao a de eo amin'ny ataoko hoe manodididina 500 sy 300 ho an'olona asa olona sivy mety misy manodididina iny hoe tsy fantatra tsony de zao le fanontaniana mipetraka fa ianao nareo nga mpanao hôtely ianareo nga société privé ianareo ve nakarlitona skolbera ve alany an'zany sao de mba tsy mety ianareo hoe ny antenain'ny vahoaka tena hoe rafitra farany anara-maso satria lalam-panorenana ny ompelatananareo arahanareo maso ny fampiarana izany hoe mifanaraka am'zany sa tsy mifanaraka am'zany de sahanareo ny manao an'zao hoe ao anatin'ny fandaniana ary tsy misy élection araky ny teniko teo tsy misy fifidianana prévu am'ty taona ity nefa io ny sora-bola ao 1 milliard 460 millions d'ariary dia mety hiteny ny sasany hoe tsy mariny io ny fanadiadina nataonay andro maromaro herinandro maromaro nahazonay an'zao vaovao izao de maripotitra ary raha ilainareo de original afaka mbola ty apelatananay ny original ny reto zavatra reto tsy teny aminareo taiza fa fantatrareo ny lalana ny lalovany zany a taratasy izany ka raha sahinareo ny ilaza na hitady olona atao boky émissaire ndray na nylianareo nyrihatra toy natao tam'ireny hoe namoany namana faniry soa tany ivelany mahakasika ny resaka fanodikodinam-bola fanaovana mpimamba fanaovana raha-padango ia teo ny volam-panjakana sy ny volam-bahoaka tony tao amikinapisa dia fakahita eto isika fa mbola be debe no avoaka mbola izy daholo reto mbola izy daholo reto ato amiko ato namana fanisy mpianajaina ny règlement intérieur anareo dia ny zavatra tena manahira anatinatin'le izy dia ny sady mpandro vary raha zay no ohatra tsotsotra anazavako azy no mpandobary no mpihinam-bary no mbola mihinana ny anjara varany hafa zany hoe zay tianareo atao mandray roy ianareo aka ohatra raha makasika ohatra ny commune amin'ny akapobe na CTD io de misy le atao hoe rafitra mpanatanteraka de misy le rafitra mpanaramaso sy organe de délibération na organe délibérant ohatratra zay ihany ny voasoratra anaty règlement intérieur anyity fitsarana avy momba ny lalam-panorenany ity fa ny mahagaga dia novandry zareo izy zany novany article 35 makasikasika na resaka marché public io zany no resahako ao amin'ny article 35 ao amin'ny deuxième alinéa na andininy moa nandalana faharoa de zao manatrika hony voalohany manatrika sy manara-maso ny passation de marché sy ny fandraisana ny entana ny asa ny misy olo tenandrareo au conseiller anankiray ao anatin'izany de eo le fanontaniana mipetraka hoe ianareo ngeo faratapony amin'ny resaka fanara-maso resaka lalany fa atao inona le PRMP atao inona le commission na réception no mbola itsy foanareo le izy zany commission zany amin'ny resaka fandraisana entana ihany keo tsy misy disposition milaza mihitsy fa misy olo-kafa afaka manao supervision zany manao supervision ana asa na andraikitra zany
tsy manara-dalàna io zavatra nataonareo io tsy manara-dalàna nefa ACC iresahako io azagakytsika raha zao ny zavatra mahazo atsika eto amin'ny firenena dia tsy manam-potoana moa idirana ny atsipriany fa anokanantsika fotoana manokana ity amin'ny fotoana andalovako eto amin'ny manaraka fa natsipiko aloha ty hoeny vaoka ary mizay fotoana zay asaina isika anaraka amin'ny atsipriany amin'ny fotoana manaraka andalovako eto fa mbola misy ny fanampiny izay hoentitsika eto makasika ny pitsopitsony zany tsy fananjarahan-dalàna ary fampiasana ny teti-bola izay marina raha miresaka chaîne budgétaire na hoe roy ny teti-bola moa ve ny fomba fiteny azy manomboka any amin'ny famolavolana zany teti-bola zany any anivonareo teknisianina any amin'ny ministera ny teti-bola dia mandala eny aminay eny anivon'ny parlemanta ary rehefa aveo ampiasainareo eny anivon'ny androm-panjakana io na ministera na départementisatsokainy sapanindraraha-panjakana any eo le olana raisindry zareo ho toy ny fananany raisindry zareo ho toy ny fananam-pianakaviana sy fananany namanamana rehetra ao izany vola zany tsy azo ekeny zany manoloana indrindrandrindra izany ataoko hoe fahasahiranam-bahoaka sy fahantrana lalina misy ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao tsy misy tanteraka aiza ianao andre matofoloha am'zany aiza ianareo rafitra rehetra marina efa nisy ny navoaka ny cour des comptes efa tafiditra mitovitovy am'zany fa mihina fa toy ny mbola tsy tafiditra atao anatin'izay makasika an'ireo fandaniana tamin'ny fandaniana reo fanampiana avy any ivelany iatrehanany ady tamin'ny covid-19 zay tsisy mazavatra am'izao tsika miteny zao fa hoe mitenena nareo fa zay tsy tia lala rangava zay mihinana zay no ataonareo ao mila mandray andraikitra ianareo zay manana atao hoe manana andraikitra tandrify zany nareo anivon'ny bianco eo anivon'ny pak mbola manao antso aminareo izay alefasy le fanadiadiana fa tena tsy rariny tsy azo ekena zao vao misy eny anivon'ny ACC ary tsy ao irery tsy ao anivon'ny ACC irery no misy an'izany fa nyresahantsika ho an'ny anio aloha de ny ACC dia maro be ny zavatra toy izany ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna araka ny teniko teo namana faniry asa raha manana zavatra fanamariana manoloana an'izay aloha namana faniry alohan'ny resahako zavatra hafa ndray araka ny teniko teo fanaovana raha-padango tena fanaovana pimamba ny teti-bola ao anivony zany androm-panjakana izany ny mahazatra manko araka ny tenenao ny anivon'ny CTD zany de misy foana zany lalam-pandrenina tokoa no miresaka an'izay raha ohatra zany voalaza le hoe rafitra faritany exécutif de misy lay organe délibérant zany eny faritany flaky evi-paritany raha mifaritra fa tsy ty gouverneur tsisy dikany ty resahana manitsaka lalam-pandrenana ty de misy le hoe lehibe ny faritra de misy flaky evi-paritany de ohatran'izay ny commune hoe misy ny commune de misy ny mpanolotsaina communal na mpanolotsaina municipal ho an'ny rafitra ngeza be zay manatanteraka sy mpanao lalàna eto amin'ny firenena de misy satria misy le séparation de pouvoir de misy le exécutif de misy le mpanao lalàna ianareo solombavam-bahoaka zay député fetra de misy le exécutif zany fa ho an'ny ty anivon'ny ACC izy ihany no mikitikitika sy manambomboatra azy am'le règlement intérieur en principe ny règlement intérieur mazava tsara mihitsy ary io manahirana anatin'le lalàna malagasy io satria tsy azo idivirana le avoakan'le ACC izy ihany mpitsara izy mpanapa-kevitra izy ihany manao am'izay tiany atao eo ka na miteny ery izy hoe pacte de responsabilité de manginy ianao satria tsy afaka mitory azy ianao tsisy rekoritsony ataonao aorinan'izay rehetrarehetra zay zay le ACC satria tsy azo ivalozana kanefa le izy tsy mifanaraka ny lalam-pandrenana raha miteny ery izy hoe normal ty gouverneur ty arakaraka zay pitsopitson-dalàna tiany atao eo de mangina ny rehetra satria tsisy recours après le ACC de ohatran'izay raha miteny ary izy hoe eny ary ty statut de l'opposition ty opposition démocratique izy voalaza ny article 14 en constitution fa misy tampoka ny ty 2021-06 ty opposition parlementaire de mbola kitiany tampoka indray le izy extra parlementaire indray aveo fa zao tsisy manteny rehetra fa mangina satria iny io no amasinina no mena andraikitra lehibe to amin'ny firenena ka na manitsaka io na io manao ino moa zany tena tiako tenenina am'izay hoe tena fanolanana an'le constitution ambesana de mangina ny rehetra satria zay le ACC ny règlement intérieur rehefa lanina eo anivon'ny assemblée nationale tsy maintsy hoentina anaovana contrôle de légalité eny amin'ny ACC constitutionnalité afanarahana ny lalàna de ohatran'izay ihany keo ny Sénat
de hoentiny eny zany ho amariny eny amin'ny ACC fa izy ihany ny afaka mikitika ny règlement intérieur eo de manao zay tiany atao de mikitihanao izy ianao tamin'ny voatonga ny sasany efa nisy an'zany e tamin'le ACC teo aloha tamin'le hoe nisy nodimandry raha sy diso azay de rehefa nysoloana iny de eo any hoe tokony mbola hitatra le izy de etra nisy saika fanamboamboarana atao anatiny tao de hoe miaraka daholo ny fianianana atao sa mandeha parcelle le izy nisy trangatrangan-javatra ohatran'izay tao fa zany resany député fetitra zany manamarina an'le hoe le endriky le rafitra sy le fampiasana an'le rafitra eto Madagasikara sy le olona tsy maraka an'le pitsopitson'le izy de manao rafitra tsy refesy mandidy ny eto Madagasikara de io zany zao sombony hitantsika eo ny eo anivon'ny tsenam-barim-panjakana hoe misy lalàna am'le 2016 iny mahakasika indrindra ny tsenam-barim-panjakana sy mifandraisana an'ireny tsena ireny de lasa mijery fotsiny PRMP lasa vohitsaka le endriky le lalàna satria misy au conseiller manao supervision zany akoatra ny fandaniana miopapana de io zao rehefa tena miditra isaky le tableau-n'le fandanintsika de kovitra mihitsy député fetra hoe ve ohatran'izany izy ty raha ohatra ka azotsika idirana zay rehefa aveo député fetra fa ao anatiny ihany koa de rehefa tonga ireo mpikambana nandrafitra ny ACC vaovao izany de misy fandikan-dalàna sy fandikana le fitsipika zany mifehy fitantanana ny volam-panjakana mbola nisy koa zany misy fiara ny vidina ho an'ny sécurité ny asana président io raha tsy diso de efa azo le fiara vao régularisena le izy vao natao le procédure rehetra zany hoe nalefa aloha le sarety zay indrindra matsy tsy tratsipriana efa nisy zany izy any samy teny eto aminay fa tsy marina zany fa tononoka hatramin'le marika le fiara Toyota Hilux le fiara ny vidina raha izay teny zavatra misy mbola olana anankiray ihany koa mahakasika an'ity ordonnateur secondaire ty moa somary teknika kely fa izao ho azavaitsika amin'ny atsipriany zay manaraka hoe rato ve le ortsaiky hoe rehefa ato ianao sady mamoaka lalàna moahana vola no miordonné ny famoaham-bolam-panjakana tsy tokony ho zay mihitsy le izy fa nany raha ihany de izay fa izy sady mpandobary no mpihinam-bary no mihinany am'bariny anjarany hafa inona ahoana ny mbola atokisana zany ACC zany raha resaka fifidianana ary no resahana aty am'resa-bola efa tsy mionona ary zareo amin'ny ataoko hoe tombony efa ananany miohatra am'ireo le androm-panjakana rehetra hafa efa hoarina amin'ny vahoaka na mpiasa-panjakana tsotra hafa na miara amin'ny akapobeny reo le vahoaka malagasy tena ataoko hoe tena mahantra fa diranovana de mbola sahinareo ny manara roatra mandraito ny fanananareo mianakavy zany volam-panjakana izany ataonareo am'izay tianareo anaovana azy ary ny tena loza amin'ny zavatra io io le resahako teo iny le 1 milliard 460 millions d'ariary teo iny tsy isy élection prévue raha ny fahalalako azy raha tsy hoe anao mazimazio ndray conseil des ministres hoe andraso fa misy élection karakana ka mila mandeha mitsidika any amin'ny faritra any ireo mpikamba ny ACC ireo mpanolotsaina avy ireo de zao koa le fanontaniana mipetraka hoe aninona any amin'ny faritra any nareo fa nareo nge manitsaka ny andraikitry ny senie ny seniny tokony manao zay zay mihitsy ny andraikitrareo kiny ty resaka déplacement resaka viatique resaka carburant lubrifiant 200 millions d'ariary frena colloque 164 milliards tena le tableau afaka averinareo ile hoe amba de ny ambadika io hoe misy impression reliure publication 377 millions d'ariary ore olona tena tsy rariny za sakiteny sao de mba tsy rariny fa tena tsy rariny satria zao amorona mission reo olona ireo amorona mission ary anitsaka ny tokotaniny fa tsy hoe manana ratsa mangaiky ana brao na ratsa mangaiky any amin'ny faritra any na any amin'ny faritra any ianareo ry ACC tsy mora nandre aloha raha tsy efa natsangana le frais de colloque séminaire teo frais de colloque 164 millions d'ariary zany any amin'ny 820 millions d'FMG frais fotsiny io ny impression nefa efa ato 367 millions ny carburant sy déplacement efa 500 manko zany ary mbola misy an'ity viatique ity izay ny viatique raha mifahalalako azy raha ny voasoratra atao amin'ny dictionnaire de hoe karazana provision izy io na karazana antoka na assurance fa ity zany karazana hiatohana ny sakafo sy ny zavatra mety ho fandaniana any amin'ny voyage zay ataonao any am'le déplacement zay ho ataonao 132 millions efa misy mifampiditra nge reto fandaniny reto raha izany
de mba mangatahantsika no anivony ACC sy ny ao ministère en finance mba anome fanazavana mahakasika an'ity zavatra ity marina to lany to anatin'ny tetibola farany teo io ny tena olana io zavatra io de izao ny teo anivon'ny contrôle financier de efa nyrejeté an'io officiellement fa inona ny nataondry zareo asa na makasika an'ity zay nakasika an'le resaka fividanana le 4-4 zay fa izao ny zavatra nataony lasa izy nanatona amin'ny prime ministre nanatona amin'ny prime ministre ary zareo de zay resadresaka ny fanaovana tany moa tsy fantatritsika fa azoazontsika atsaina ihany hoe nanome baiko nga prime ministre any DG hoe ekeo fa tsy rejetena vita mangina zany ny fomba hitantanana nyity fireneny ity zany ny hitantanana le volam-bahoaka eto amin'ity Madagasikara ity zao hoe tsy efa fotoana tokony hitenenantsika fa araky ny teniko teo leilohany le riam-bovonana amin'ny resaka fanaraha-masony fanajana ny lalàna ary tsy lalàna tsotra fa lalam-panorenana no manao an'izao fomba mamoehatra izao tsirariny tena tsirariny mbola tsy resaka ny resaka havanavana izy mianakavy chef de service atsy zao atsy mbola izany ko mbola zavatra fa ina atao hoe ohatra ny teneniny abe ny tanàna iny izy moa no atokisany paraita-po aminy tsy maninony atao hoe azo le ferina ihany zay raha ohatra ka manana le fahaizana na le traikefa fanandrify am'le andraikitra zay ho raisina izany atao hoe avana nanamana zany tsy mety tsiraozany zany le izy fa ny mampalahelo fotsiny de ity fanaovana raha-padango ny volam-bahoaka ity tsy azo ekena milina mitondra fanazavana ny ao anivon'ny ACC sy anivon'ny ministère en finance mahakasika ny tira raha ty ary ity tonga de ampahafantariko anareo fa ho aparitaka am'izay rehetra milazy na hainao manjery ity fa mbola izy daholo reto ambany reto namana faniry satria ato zany ny règlement intérieur tamin'ny ireo le mpikambana teo aloha de ato ihany ko ny règlement intérieur indre le mpikambana vaovao izay mbola napiny any ny andamin'ity any ihany ko mbola izay ihany ko mbola tsy reto fa misy andamin'ity mbola napiny ary misy mbola eritreritra ary hono araky ny resaka mandeha fa engany mba tsy ho mariny raha ny teniko zany fa misy eritreritra ohatrany mbola afaka volana vitsivitsy fa engany mba mandrean'izao tenitsika zao izy de mba iova hevitra ary tsy roso am'izay fampiakarana andamin'ity zay io anie ndrindrina manatsofina asanay andraikitra solombavam-bahoaka ny manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka ny lalana rehetra nalehany volam-panjakany io marina tsy cour des comptes izay ka hitan'io amin'ny atsipriany fa rehefa nanao fanadiadiana izay de maro ary tena maro ny fitaraina ray ao anatin'ny maro to reny raha kinapsy reny raha fa reny ity raha ACC ity fa araky ny teniko teo na tonga ny resaka ny ACC aloha ho an'ny androany de satria izy araky ny teniko teo ny hoe tena hoe mpiambina izay fanajana lalàna sy tena izy no miantoka ny fanajana lalàna stopy teny farany am'izany hoe nanara-dalàna ianao na tsy narara-dalàna ianao na olona io na rafitra io na androm-panjakana io na tsy fantatro ka izay no manodidina niny resakiny faniry asa raha manana fanontaniana ve namana faniry fa ny fotoana moa efa dila ihany ny fotoana tokony amaranantsika n'zao fandarany zao de zay somary nanaovako hoe karazana amin'ny ambangovangony amin'ny akapobeny fa idirantsika hatramin'ny article idirantsika hatramin'ny resaka règlement intérieur zao ny voasoratra tamy teo aloha de novaniny tato arina nataony an'izao de nasiny an'zao hoe membre au conseiller anankiray manao supervision ny asan'ny PRMP resaka passation de marché sy ny resaka réception ana travaux na réception ana bien ny sasa ohatra na resy acquisition ana bien natao dia zay ny teniko mihina fa misy hosaitsaintsika zay namana faniry dia averiko any aminao ny fitenenana raha ohatra ka misy ny alohan'ny amaranana zao fandarana zao raha misy ny amaranana angamba ny anapina moa zany fa tsy hoe ny amaranana ny amaranana mbola misy raha veve fa ny anapina tonga n'le fitenenana isan'ny namana rena foana ho izy ty am'le fanovana membre ny gouvernement tsy mahomby sy le fanindrina le mpikambana mandrafitra nreny département ministérial sy reo apetraka eny am'ireo institution samy fa le hoe vary be menaka ambany labasy ty midira zay mbola tsy ninana de ohatran'izay indray zany ty hoan'ny teo aloha sy ny ankehitriny vary be menaka ambany labasy ihany koa ty midira zay mbola tsy ninana zany fa rehefa mihinanao de mahazo mikitikitika ny lalàna de manao zay tiany anovany eo fa inotsika zany fa mbola tsy ho tapitra tsy eo ty fa mbola voafanombohan'ny fampiresahany ty
fanazava-kevitra nentin'ny député fetra fa mbola mijerevakeo tokoa le antota taratasy mbola matevina de matevina lizy inontsika zany fa amin'ny fivainainany député fetra zay afaka herinandro ndray zany de hitondrahadevitra mahakasika izay fa anokatrahadevitra ho an'ny rehetra nefa zany hoe zany ny olona mpiambina ny lalàna eto amintsika zany no androm-panjakana mpiambina ny lalàna eto amintsika amina fomba fampiarina lalàna sy fomba fikirakirana ny endrika ireo volam-panjakana sady amarana azy ianao député fetra alohan'ny amaranako dia mipetraka ny fanontaniana todika amintsika vahoaka mpanaraka amin'ny fandarana sy ny vahoaka malagasy iray manontolo raha toy izao sy toy izao amin'ny ambangovangony ny lazako azy teo ny zava-misy mahakasika ny fitantanana ny volam-panjakana eo anivony zany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zany amin'ny fomba hoana no atokisanay vahoaka na isika vahoaka ekeko anatin'ny vahoaka ny tenanaina sy olom-bavam-bahoaka aza afaty amin'ny fanoherana amin'ny fomba hoana no atokisanay sy inonay ny teninareo raha ianareo no amoaka ny didy na ny fanapahana farany mahakasika ny hoe fifidianana satria izao ary no ataonareo mbola atia tenatena ny fotoana atia mpanomboana ny fepitoana zay iasanareo vo manomboka ny fepitoana iasanareo manomboka mihitsy izy de efa tafajabaka satria nandika lalàna tam'le resaka statut de l'opposition tam'le 2021 de tsy misy le fisaraha-pahefana fa de manaraka amboky ny hevitry ny exécutif sy mibaiky ny exécutif nareo de akoatra zay nareo manao ny ataonareo ihany koa ohatran'ny hoe volanareo mianakavy io teti-bola volam-panjakana io ampiasainareo ka tsy izoanareo tsy andraikitrareo no mandany lany fatany an'io araky itiavanareo azy fa ianareo malala tsara fa mifanohatra any mile atao hoe principe budgétaire ka zay de tonga hatrany am'le resaka hoe inona ny antony itakina efa ty anivon'ny fanoherana sy ireo firaisamonina civily sy fikambanana maro atoko politika maro ny amin'ny hoe tokony isy ary tsy maintsy atao ny resaka fikaona andom-pirenena na ny concertation nationale satria zao ny ataon'ny lela zaina fa mpiambina nylay lalam-panorenana le hoe mpiambina izay le hoe mahara-dalàna maharaky ny lalam-panorenana ny fanapahana rehetra génération na teny anivony reny androm-panjakana ireny na teny anivon'ny gouvernemanta na tsy fantatro zay fomba hitenenana azy de iza no ino an'ireo fa andray fanapaha-kevitra tena mifanandrify am'izay tena safidin'ny maro anisa safidin'ny vahoaka izay hipotra eo tamin'ny alàna ny fifidianana fa dia zay no amaranako azy namana faniry atreto de efa mbola tsy be debe ny zavatra nyresahako teto de efa tsy mahatoky izay ary misy antony mahatongy taky an'izay concertation nationale zay ka dia anatin'izay no ametrahako indray ny mandra-piaona mandra-pitafa mandra-piresaka amin'ny mpanaraka an'izao fandaran'izao dia mirary soa atsika rehetrarehetra dia samy anana fahasalamana engany hoe mbo omen'andriamanitra tombonandro ka mba afahantsika mbola mifampitafatafa sy fampiresadresaka etindray amin'ny fotoana manaraka dia mametraka ny veloma mandra-piresaka tompoko lasy tompoko vavy fiano fakasitrantsika ny solomamboaka fetra raha lamizafim-bololona raha zafy tsy mialina zay voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny fahadimy filohan'ny vondrona parlementaire ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny antenimera pirenena ary makasitraka ihany ko any Clémence Rarnirina mpanolotsaina ny tanàna zay ny vahiny niaraka tamintsika teto ny namantsika ray aman-dreny raha zafy mahatratra Emily Arsan zay antondra ny tononkalo fian'ny fahavononana midika zava-dehibe na hoe poème engagé araka ny fomba fiteniny azy misaotra ihany ko tsika nyriny ny tatana sy niaraka tamiko nandamina ny fandarina tamin'ity androany ity mame fotoana ho an'ny rapitsondray ary de tahaka izany ho an'ireo technicianna zay miasa mafy ohatran'izany ohatra mba hitondrantsika kokoa ao ambadika hoe raha Jean Claser Radany zay tena mba miasa mafy ireo naman'ireo indrindrandrindra ny any faritany any de manao zay azotsika ity onjapeo sy fahitalavitra MBS ity zany ny olana eo amin'ny connexion fandraisana tamintsika fa tena mijaly tena sasatra mihitsy nizay ato jery foana le vaolana zany ohatran'izany ihany koa ny resaka brouillage mahazo ny onjapeo ny MBS zany fa de zany rehetrarehetra amony hoe miseo de fantatra fa atahorana ary manahirana sy manelingelina ny hafa toy ny fandarantsika tony de mitady am'izay fomba rehetrarehetra hanakana anazy fa raha mbola eto tsika tsy maintsy mandeha ary misy foana zany fandarana miara manonja MBS Radio Mata zany iny ary mame fotoana antsika indray man'ny rapitso dia mandra-piona mandra-pitafa to plasy toko vavy